Tetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 3 janoary 2024 amin'ny ora maraina hatramin'ny alarobia 4 janoary 2024 amin'ny 9 ora maraina. Azo vahana ny tsiokatalio atao anatin'ny 3 andro avy ka mety hampidi-doza amin'ny morontsiraka avaratra andrefana. Fanampin'izany ihany koa ho mafy ny fitsokan-drivotra amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'i Madagasikara izay hiteraka alin-drano vaventy amin'ny toerana iny. Ho sarotra arak'izany ny fifamoivoizana ary ahina ny sina faharendrehana anan-dranomasina. Noho izany hiangaviana avy hatrany hampiatra ny fampitandremana amin'ny haavon'ny alin-drano sy ny hamafin'ny rivotra ny morontsiraka eo anelanelan'ny Mahajanga sy Antsirana ny fampitandremana amin'ny loko mena izay ary fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny Toliara hatreo Morombe. Entanina ny rehetra mba ho mailo ary anaraka hatrany ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny ifotony. Ho amorontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy Anorambaratra. Ho avy andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 km isan'ora ny avaratra Sambava, hiovaova kosa rehefa ka ho 9 hatramin'ny 12 km isan'ora. Anonjabena herin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra, hatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra manakaiky ny tendrony avaratra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Mahanoro hatrany Taolan'ny andro dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hatratra 20 hatramin'ny 30 km isan'ora manomboka ny atoandro. Anonjabena herin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.9 metatra, hatratra 3 metatra manakaiky ny Taolan'ny andro. Izy telo-drano avy any atsimo Atsinanana. Ho an'ny Taolan'ny andro hatrany amin'ny tanjona Vohimena dia andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2 metatra, izy ny alin-drano avy any atsimo Atsinanana. Ho amorontsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Agabo ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabena herin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra, hatratra 3 hatramin'ny 3.5 metatra manomboka ny tolakandro. Izy ny alin-drano avy any atsimo. Ho amin'ny tanjona Agabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro dia anorana ny tandrifin-drona mety raha akotroka. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora manomboka ny atoandro. Adimy mpanonjana anonjaben'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 1 hatramin'ny 2.5 metatra, hatratra 2 hatramin'ny 2.4 metatra amin'ny tendrony atsimo. Izy kosa ny alin-drano avy any atsimo. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia Anorambaratra. Ho avy andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 7 hatramin'ny 30 km isan'ora indraindray ao anaty Torambaratra. Anonjabena herin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja madinda ny 2.9 metatra, hatratra 3 metatra manakaiky ny Analalava. Izy ny alin-drano avy any andrefana. Amarana antsika azy ary Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, Anorambaratra Matevina. Ho avy andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.9 hatramin'ny 3 metatra, hatratra 3.5 metatra indraindray. Izy ny alin-drano avy any andrefana. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo, 1 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza mandrika intsony, hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Hialao lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao
ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.